Ambotsila zanamparafara-vola vierihevitra ry tantsa tsy mahavelona intsony ny fambolena sy ny fiompiana. Fokotany Soavo Masoandro misy zaza tsy ampitaona omena karapanondro. Filomary Karavalmanana anao ny fomba rehetra hiadina amin'ny alabato. Manatitra ny arabatombo kilasy tongovavy atonga soa indray atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no manasanana ao anaraka ny antsiprime-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovaony raharam-pirenena no ankafatsika ny fiarana amin'ity alina ity anakaiky ny olom-pirenena amantaran'izay tena filana no isan'ny antony ny kongresy pasitra ataony antokontsika i Madagasikara araka anambaran'ny filoha nasionaly Marc Karavalmanana tany Menabe naneho ny fahavononany ho amin'izany kongresy izany ivakana karatra horatsika ary ny fanadihadiana. Amantarana izay zava-misy any amin'ny fatra no anaovan'ny antokontsika i Madagasikara kongresy. Ny asa botsirasa teo no nanaovan'ny filoha Marc Karavalmanana ny antso amin'izany. Ny ratsany tima ao Antsirabe no isan'ny naneho ny fahavononany voalohany anao izany kongresy paritra izany. Efa voafaritra ny lalàna 1.4 tsipika 4.20 mifeny antoko politika raha teo ny fanaovana kongresy izay faranana amina kongresy nasionaly. Tena devoir mihitsy zany ty amin'ny parti politique fa tsy hoe kory hoe ohatran'ireny hoe anniversaire na redynamisation fa hoe zavatra tsy maintsy atao tsy maintsy tokony atao zany ny parti politique. Ho fanakakezana kokoa ny mponina isa-paritra no tena anton'ity kongresy ity araka nambaran'ny filoha Marc Karavalmanana ny sabotsy lasa teo tany Morondava. Dia ilazana ny mpikambana rehetra manerana Madagasikara fa mihefotsika ankehitriny fanao kongresy régional. Mba zany kongresy régional zany mba ataontsika hoe ny kongresy régional dia ahafahantsika manadiady. Raha nandeha ny avy Antananarivo dia nijanona atao Antsirabe, dia nijanona atao Ankoazindritra, dia rehefa avy eo nijanona atao Mandoto, dia atao Mandoto, dia nijanona atao Kazondritra, atao Anjomanga Martine, dia rehefa avy eo nandeha tany amin'ny Andovazo. Dia nahita zavatra samihafa. Tsy hoe tsy maintsy atao ilay fampahafantarana ny olona izany tantony satria nahoana tsy mitovy ny zavatra manjo. Ny olona any Kazondritra voanjo ny tsisy any. Laha izy hoe président mba mahita masom-boly voanjo ianao. Eny arahoaka dia ireo fa hitady tsy izany anefa dia davin'ny olona tia faritra ty fa zavatra hafa hoe jereo sécurité hoe président fa lozy ty. Samy hafa mihitsy izy noho izany ao anatin'ny région anankiray dia misy district maromaro dia tsy maintsy manfandinika ianareo milaza hoe tena tsara nanaovantsika le kongresy mba hoentin'ny dada tsy aro hitako dao tsina le zava-misy fa anjaranareo ty milaza hoe zao zava-misy ahafahantsika manafaingana an'izy satria raha tsy fantana meloha tsy hita izay anaovana programme izay plan nanaovantsika azy. Noho izany zany ataontsika kongresy io dia fiaraha-midinika natao hoe kongresy fiaraha-midinika nareo samy mpikambana isika samy mpikambana zay mety programme ny atoko atao aty hoe zao priorité aminay président zay aty zay efa manana masom-boly fa mainka aminay dia fandipahalemana ohatra. Dia jerena zay mahatonga atsika hoe tokony isina zany le kongresy régional. Omaly alahady moa dia nivory niaraka tamin'ny filoha Marc Karavalmanana ireo mpitarika ny antokotima ao Antsirabe ho fanomanana ny fisantarana ity kongresy isa-paritra ity. Nanamafy ny filoha Marc Karavalmanana fa mbola vonona ny tenany anompo ny vahoaka malagasy sy ny firenena naritra ny fionana tamin'ireo mpitarika ny antokotima tao miandro vazo ny lazana izany etsy ankilany dia nanambara ny sekretera jeneraly ny antokotima fa anangany ny antsona hoe andromaso anaramaso ny fifidianana na ny comité de vigilance électorale. Asin'Andriamalala Simano Randriamalala. Tonga maro ireo mpitarika ny antokotima tany miandro vazo nandray ny toromarika sy ny fizaram-baovao notarihan'ny filoha Marc Karavalmanana. Tamin'ity fionana ity indrindra no nameloman'ny filoha Marc Karavalmanana ny fanantenan'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo fa mbola vonina izy ny anompo ny malagasy Madagasikara. Ry vahoaka malagasy fa tena mbola vonina rehefa nilaza fa ny andro sisa mbola ienako anompoko an'ity firenena ity anompoko amin'ny malagasy. Noho izany aza manaiky ho areborebo ny sasany na fitapitahany sasany
fa isika fa tena vonina mihitsy hoe anarina indray any firenetsika anampy ny tanora toenareo zao efa vonindreo mandeha zay ka leo tsy hanao politika antsony diso be zany rehefa tsy hanao politika nareo dia nanao eo izy ny soratra anarareo lasa zareo fotsiny manjaka ao ny fandraisana andraikitra ny tanora ny vehivavy indrindra fanindray mpianakaviana no antoko lehibe amin'ny fanatotosana ny fanaraha-maso satria reo tsy maintsy antainga tsy maintsy amitaka tsy maintsy anao osoka raha malala zany zao fanaovana ny tele jugement supplétif ty efa mitaraina mihitsy any zareo amin'ny tribunaly reo mpitsara eo de tena tsy fantatra tsiny moa fa misy olona manana karapanondro fa manana karapanondro rehefa mbola sesiky any hoe mbola atao ihany jugement manana karapanondro telo izy tsy lavitra Antananarivo zany fa eo manjakandrina na eo aza ny etaetany malagasy ny iverena ny Filomary Karavalamanana eo amin'ny fitondrana tena ambarany sekretera jeneraly ny Antokotim Rina Randriamasinoro fa mitaky asa izany ary ny goavana indrindra amin'izany dia niady amin'ny alabato ka tapaka fa atsangana ny antsoina hoe comité de vigilance électorale. Inona no asan'io comité de vigilance électorale io dia manara-maso an'izay fifidianana izay manomboka eo amin'ny fandrafetana ny lisy fifidianana ka hatramin'ny andro ny fifidianana mihitsy. Misy tompon'andraikitra eto Mandrivazo makasika ny Antokotiky Madagasikara omena ny toromarika feno makasika an'izay comité de vigilance zay fa ampitaina amintsika rehetra kosa nefa zay hoe amafisina ny tenin'ny président hoe mila mailo isika mila mailo satria ratsy tsy kely lalana na dia mazava raha ny safidin'ny olona misy te hanodikodina zany ka rehefa fantatra hoe misy te hanodikodina dia tsy maintsy mijorotsika tsy maintsy mitsangana miaro amin'izay safidy zay dia amin'ny manomboka zany zao ny fifidianana dia processus izy manomboka amin'ny fandrafetana ny lisy fifidianana zany zao dia mila mailotsika rehetra hoe tena voasoratra ao anaty lisy fifidianana tokoa ve isika rehetra zao satria rehefa tsy ao anaty lisy fifidianana isika dia tsy afaka mifidy ary zay tena olona misoratra eo amin'ny fokotany ve no tafiditra ao anaty lisy fifidianana sa sao dia ampidirina olo-kafa ao anatin'io lisy fifidianana io ahafahan'ny olona hafa mifidy mila jerena zany zay. Mafy loatra ny fahoriana entin'ny malagasy amin'izao fitondrana izao. Nisy tamin'ireo mponina no tsy nisalasala fa avy dia nitondra ireo marary azy teo anatrehan'ny Filomary Karavalamanana. Ny korokorba kevitra zao be marina zany anatiny sekoly misy ny korokoro 3 millions vao mahatafita zazy amin'ny akomisa 25 millions vao mahatafita zazy amin'ny senfi 60 millions vao mahatafita zazy amin'ny titarana ny fifidianana tamatamazy 17 tamatamazy 20 fokatsika dia miala nahoana tsika vety maikadavatra hoanina hoanitika raha tamatamazy la vary raha tamatamazy la vola 25 mille tamazay tsika dia miala tsika tsy mana fitokisana tsika tsy mana fiseoda masy tsika iala tsy makatsika ka zavatra ny septembre 2009 fitondrana fentratarangalatia fitondrana tsy mana toetra manana n'Andriamanitra izy satria tokony vaniady le fifidianana zay izy mandalika filopirenena fa tsy nanongafanjakana izy ka nabotana saim-bahoaka ny hery ny basy amin'ny gendarme amin'ny polisy amin'ny miaramila manao tianiny dahalo manao tianiny général capitaine satria voahina ireny fahalalana ihany zay anakana. Manodidina izay sy vaovaon'ny raharam-pirenena izay hiatrandry efa nanomboka herinandro vitsilasa izay ny fanaovana kopy sy karapanondro faobe avinavinain'ny fanjakana fa olona 3 tapitrisa eo no isitraka izany ary vola mitentina 9 miliara ariary mahery no atokany ministera ny atitandry ho amin'ny fanatanterahana izany na tsikaritratranga nampiay ao amin'ny fokotany misy azy ny olom-pirenena iray momba izay sy fanaovana kopy sy karapanondro faobe izay nambarany fa maro ny zaza tsy ampitaona ampanoviny lehibe ny fokotany karapanondro eny antoerana mitatitra amintsika izay vaovao izay zavandria mahefy eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Tsy ny mpanao politika sy ny antoko politika intsony no mahatsapa fa misy kajikajy ataon'ny fitondrana mikasika io fanaovana jugement supplétif na ny fizarana kopy sy karapanondro faobe io. Amin'izao fotoana izao efa manomboka milatsaka antsehatra manaramaso ny fomba fiasan'ireo tompon'andraikitra isasokajiny sy miandraikitra izany ny mponina. Raha ho anetsy amin'ny fokotany Soavy Masandro manokana izao ny jorovavolombelona ity ramatota fa resaka tamina ity izay nisafidy ny tsisy otare
maro izy ny zaza tsy ampytaona hampanaovany lehibe ny fokotany ao an-toerana karaha-mpanondro amin'izao fotoana izao. Ny olana aminay mitopoka dia izay eo fokotany saomasoandro dia izay tena mijoro mihitsy fa zavatra efa olona maromaro ny hitanay manao zaza tsy ampytaona manao karaha-mpanondro. Tsy ao amin'ny birao izy manao ny zavatra io fa entin'ny modiny kasety sur terrain izy manao an'io na any an-tranony dia tady anao osika anatombony isan'ny vatony rajoelona indray angambany izy matozy manao izay zavatra izay satria tamin'ireny raha fa hitanay le zavatra nataony tamin'ireny fifidianana reny le teo aloha reny io karamaina mihitsy ny olona mandeha mandatsabato. Efa hatrany amboalohany no efa nitondra ny aiainy mikasika ity fitsarana amin'ny teti-vohitra ataon'ny fanjakana ity avy amin'ny fanoherana. Tsy mazava ny fomba natanterahina izany na teo amin'ny lafiny arabola izany na ara-pitaovana. Raha ity farany ohatra no jerena dia tsy maharaka ny amin'ny fanontana ireo karaha-mpanondro ny trano pirintim-pirenena ka voatery antso ireo trano pirinty tsy miankina ny fanjakana. Fomba fiasa izay manitsaka tanteraka ny lalam-panorenana malagasy ny fanehoan-kevitra. Tsara ny manamarika fa 40 miliara ariary mahery no teti-bola tokany ministeran'ny tany anaovana ny fitsarana amin'ny teti-vohitra hanomezana kopy sy karaha-mpanondro vahobe. Lasa kilalaon-jaza ny fitantanana ny fiainam-pirenena ankehitriny ho ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika tafaresaka tamin'ny mpanao gazetinay mikasika ny fihetsiky ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Fisesehoana sy fandanimbola amin'ny zavatra tsy misy dika no ataon'ny fanjakana kanefa ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny tsy misy mandeha amin'ny lohan'ny mbola Njavan-Driamaefasy André Rakoto Malalatrany. Ny sabotsy hariva teo no tonga tao Morondava ity kopikoleany any Rajoelina ity. Fiaram-panjakana no nitsehana azy ary alohavana fiarana mpitandro filaminana. Tazana tao ny ministry ny fanatanjahantena ankehitriny miaraka amin'ny solombam-bahoaka voafidy tamin'ny alalan'ny ERD ary nanontrona ihany koa ny governoran'ny faritra Menabe. Fihetsika izay sady mampiomeno mamenatra ho ny fanehoan-kevitra. Gaga zay zany amin'ilay toetrany fitondram-panjakana tena hita mihitsy zany toetran-jazakely tsy ampeverana gn'anaovandra. Kopikolen'ny président igny dia ny ministre gny mandeha mandany débloqué vola ny organisation raha ao amin'ny faritra mandeha mandany vola isenagna kopikole. Azonao fomba ny misena kopikole azonao fa efa nidiran'ny politika koa zany na ny fifaninanana kopikole azy ka vis-à-vis ny problème maro ve zany ny surtout ny ao amin'ny ministère zay tantan'ny sasany dia ny ministère ny fanatanjahantena ka tsaleo ve zay kely nanagna natao ny jerena surtout ny secteur ny fanatanjahantena rehetra amin'izao fotoana izao dia mandalo sedra sarotra ihany koa. Ny fisehosehoana sy ny fandanimbola amin'ny zavatra tahaka ireny no mamaika izao fitonana izao. Ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny nefa hitsankilany mikrosofana isanandro. Tena tsy kilalao fa tena mamono vahoaka misy zany ity fitondram-panjakana régime andrinirana Rajoelina ty amin'ny secteur rehetrarehetra, amin'ny secteur ny fahasalamana, amin'ny secteur ny resaka électrification, resaka jiro, amin'ny secteur ny resaka fandriampahalemana, to mifampiankina daholo ny rehetrarehetra. Ka noho izany mila fikanondom-pirenena zany. Na zany resaka fampanantenana resaka karapokotany, azonao biométrique, resaka hoe karaha-mpanondrom-pirenena zany, resaka io ane le 3,5 millions io ny fieritreretanay anazy zany efa vitany ao le izy. De zay mandeha zany de zavatra roa ihany président zavatra azonao atao. Soit anao tonga de manao premier tour de vita de tsisy ifakaitagna atsika eto zay koa tsy anaiky. Soit anao miditra deuxième tour nefa anao tsy andresy mihitsy. Ka hoy zao hoe aleo anao mipetraka vita ny mandanao de mialokaloka de aleo anao vany sasany azy. Any Ambatondrazaka miraviravy tanana tanteraka ny ankamaroany Tantsaha Ambohitsilaozana distrika any Amparafaravola amin'izao fotoana izao miakabidy avokoa ireo kojakoja enti-mamboly toy ny zezika sy ny maro hafa matsiaro ny zava-bitany Flora Valmanana ireo Tantsaka miandriandra ny iverenany indray eo amin'ny fitondrana ny Riandrianarivony MBS Ambatondrazaka. Miaina ao anaty krizy tanteraka ankehitriny ny mponina ao ambany atsimo komina Ambohitsilaozana distrika Ambatondrazaka resaka fanjonona sy fambolena ny fotom-pivelomam-ponina ao an-toerana efa tsy mahavelona mponina ao intsony izany CPR izany satria efa miaina dia miaina ny vokatra hazandrano ary tsy afaka manaraka kalitao intsony ny fambolena izay ataon'izy ireo lohany ny fahalafosany ireo kojakoja ilaina eto mamokatra. Miraviravy tanana tanteraka izy ireo ankehitriny ka mila vonjy amin'izay mety afaka hijery izao fahaseranana manjo azy ireo izao. Dia enjena ny olona amin'le hidirana amin'ny fivarotana laoka ny sakafo hoan'olona isan'andro tadiavin'ilay olona ny asa ataony zareo tsisy sahirana ny olona vakitrano manao ny ataony tsy fandriampahalemana etsy an-dany mijaly ny vahoaka na ny sakafo rotsaka ambava tsisy mijaly mainy ny andro ka mangataka ny nareo ambony ao zany mba hijery ihany ny vahoaka. Amareny mpianakaviana mamely ny janaka mampianatra janaka
dia tena fa matsiaro mijaly sy sahirana mihitsy ny kapoakambary ty aminay fa miakatra fitonjato ny kapoaka dia mba mangataka vahaolana zany avy any fitondram-panjakana na dia mba hoe stock tampon ary mba ho azon'le tsy manana zany mba latsadatsaka kely noho le vidim-bary atavanandro satria raha tsy mahay tsara amin'ny herinandro nafaka tapavolana mety efa hiakatra 570 na valonjato ny kapoakambary dia tena efa tsy zakanay ireny mpianakaviana tsony mihitsy miandraikitra ny atao amin'ny tokantrano mbola miampy ny fianaran-jaza miampy sakafon-jaza isan'andro alefa mandeha mianatra nefa vary ray sotro be no hohaniny dia tena misy hoe any am-pianarana ary misy tena torana any am-pianarana ny ankizy vokatra izay tsy fampiana sakafo mandeha tsy mihinam-bary maraina fa mandeha amin'izao mpianatra raha izay zao raha mbola tamin'ny andro dada teny namboly dia afaka namboly zay azonay natao tsara satria zesika mbola azony ainana amin'izao fotoana zao nke tonga fa manodidina efa any amin'ny enina arivo tena hitanao fa ny ankizy mianatra sakafo tsy maintsy vidina tonga dia tavela zany le fambolena amin'izao tsy mety raha tsy misy zezika dia io misy zany tena mba iorariana mba iverenany dada fa zay mino marimarina fa raha tonga amin'ny fitondrany dada dia midina automatika indray zezika pejiny fahasalamana olona ray isaky ny 13 minitra no maty vokatry ny aretim-po eto Madagasikara mbola tsy misy eto Madagasikara nefa ny ivitoeram-pahasalamana mitsabo manokana ny aretin'ny fona ny laboratoary itsabona izany mamono malagasy maro anefa ity aretina ity ankavotery mitsabo tena any ivelany ireo manana fahefa-mividy amin'izany raha toa ka miandry izay afatesana kosa ireo olona sahirana manana izany aretiny fo izany fanadiadiana manodidina ny 10 metsy eo ny malagasy tratra ny aretin'ny fo amin'izao fotoana izao. Telo alina isan'ny taona ireo tonga manantona toeram-pitsaboana ary vao marina fa taizana aretina. Isaky ny 13 minitra no misy maty avokatry ny aretim-po eto amintsika. Tatitra navoaka ny fikambanana tsy miankina iray avy any ivelany misahana manokana momba ny aretin'ny fo ireo. Antony maro no mahatonga ny aretin'ny fo raha ny fanazavana. Metsesina ny lalandra dia ina mahatonga an'io hypertension, diabète dia sakafo menaka be loatra mihina hena aloha dia tsy mihetsika dia zay zany tena problème an'le hypertension tena rezo tsara mampabeda be aretim-po erako Madagasikara dia tsy misy fanafana fa tsy manao an'le atao le stante zany le fanafody ataonay io dia atao zay alibiazina lalandra mba andehanandraha satria raha voatsesina ny lalandra dia tsy misy ratsy olo anatin'ny fo dia zay mahatonga ny hoe infarctus du myocarde. Azo tsaboana tsara ny aretin'ny fo saingy tsy vita eto Madagasikara intsony ny fitsaboana raha toka efa gravy ilay aretina mahazo ny olona iray. Tsy natao andrehetra nefa ny mandeha mitsabo tena ny ivelany noho ny fa efa mividiny tsirairay ambany dia ambany eto Madagasikara. Ka raha ohatra izy tratra aloha raha misy prévention aloha dia fitsaboana tsotra amin'ny fanafody fa raha fa tena tratra le lalandra efa tery dia io catlab io catétérisme io any mavonjy anazy le catétérisme nefa any entre 2000 et 3000 euros fantatro zany ohatrinona 800 000 ariary fantatro 8 millions d'ariary aizany olona tsy manana zany dia zay nanaovanay io projet humanitaire satria zareo manampy anay mitondra le catétérisme mitondra le stante dia izy mitondra mitsabo le marary ny hôpital misy ao ny hôpital Ravangely Raval ny hôpital Bevatanana ny hôpital militaire dia ny hôpital dia misy polyclinique privé fa tsisy tena fitsaboana hoe manaovan'ity catlab ty eraky ny Madagasikara 0 catlab. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany atetsy ambodivona ny fanombohan'ny tetikasa cœur équitable karakarainy ny fikambanana tsy miankina iray avy any Suisse. Tanjona ny anampina ireo olona sahirana tsy manana fahefa-mividy eo amin'izay fitsaboana ny aretim-po izay. Manomboka mirongatra ny tan'ireo olona voamarina fa voan'ny Covid-19 eto amintsika. Mitombo isan-kerinandro ny taremarika ka ny faritra Analamanga no tena feno marary amin'izao. Raha nitsitsika ireo hôpitaly ny mpanao gazetinay dia ireo zazakely no tena lasibatra mitaky famelony zany hoy ny mpitsabo satria mety hitarika hatramin'ny fahafatesana raha tsy voaray an-tanana aingana. Ny any an-tsekoly ihany koa dia tokony hijery akaiky ny fahasalaman'ireo mpianatra mba tsy hifamindra. Ravirazafimaina sy Taiziniana. Feno avokoa ny hôpitalin'ny zazakely sary lalàna sy ambomiandra amin'izao. Zazakely amam-bolana no tena betsaka marary, sepotra, mikohaka, manavy ary mivalana sy mandona ka marondrevo.
eo ny faratsy ny toetrandro fa ina ho covid-19 koa nefa no mahazo ireo zaza ireo. Zany hoe le covid zany amin'izao tsika miteny zao a mbola cycle-n'le covid mihitsy ohatran'le grippe hatramin'izay ihany izy io dia miverina isaky ny vanim-potoana tsy mifidy andro mafana na andro mangatsika fa misy trangana covid zany amin'izao. Be dia be ny ankizy voana covid ary miantso ny rehetra mihitsy samy mailo satria nandray tsika mihevitra hoe serisery tsotra mahazo an'le zaza fa tena misy covid ary be dia be ary ny ankizy atao hoe mampalahelo fa any amin'ny hôpitaly be dia be ny ankizy hoe maty noho n'izay aretina zay ka tsara kokoa tsy manao atsirambina amin'izao trangana aretina zao satria miakatra dia miakatra ny tahana covid izay miaraka amina grippe tsotra ihany koa. Asorona tsara nefa ny aretina raha vao mendoto ny sery sy ny kohaka. Ilana fahamelona hatrany ary tsy azo anaovana dokotera tena noho ny mety fahasarotana ho hiatran'ny mpitsabo. Ankizy rehetrarehetra na n'olon-dehibe dia tsara kokoa raha mihinana vitamine C na mihinana voankazo moa zany ny citron be vitamine C fa ny tena tranga zany hoe raha misy trangana sery na kokoa ka mahazo ny atsika moa zany na ny zazakely na n'olon-dehibe dia tsara kokoa tonga dia manantona mpitsabo mba ialana amin'ny fahasarotana zay vao manantona mpitsabo satria mety hitera-doza ho an'ny fahasalamantsika sy ho an'le marary le izy. Ny zazavoan'ny sery mety makany amin'ny mifangaro kohaka moa zany mikohaka le zaza avy eo dia misy ny fahaseporana dia le fahaseporana mahatonga an'le hoe difficulté respiratoire moa zany izay tranga mety afaty tampoka ary tranga mety ho sarotra tsy tantin'ny ankizy amin'ny marifo an'ny zazakely moa zany. Raha ny tena marina aloha ny any am-pianarana ny ankizy raha vao misy ny fanaviana moa zany indrindrandrindra misy miakatra ny hafananan'le ankizy mikohaka izy ka misy fanaviana dia tsy tsara ny andefasana anazy any am-pianarana satria voalohany aloha le ankizy mety hoe malemilemy izy fa faharoa mamindra amin'le ankizy mpiara-mianatra dia paritaka ao am-pianaranao zay aretina zay. Ho an'ny sekoly misy ny fepetra raisina mba tsy hamindra amin'ny hafa ireo marary. Takina trano ny taratasin'ny mpitsabo manamarina fa tena sitrana tokoa ilay mpianatra avo afaka miverina mamonjy ny toeram-pianarany. Vao eo mantsy izahay rehefa nandefa mpianatra anankiroa nody satria marary inona daholo zany aloha zao makarary ny ankizy amin'izao fotoana zao aloha zany zao dia marary andoha daholo ny akamarony dia efa marary andoha kory zareo dia voan'ny sery kory zareo nefa andro maina be ty dia tsy mahavita ninina moa zany zareo anatin'izay. Inona ary no vepetra ireo olona anankiroa nalefa nody androany ireo dia tsy maintsy mandalo taratasy avy any amin'ny dokotera zany zareo vao afaka miverina ty ampianarina hoe inona marina lay aretina mahazo amin'ireo ankizy ireo zay ankizy zany ka tsy mianatra ka milaza marary dia tsy mahazo makaty ampianarana raha tsy mandalo any amin'ny dokotera mihitsy hoe inona lay izy. Ny fanaovam-bakisiny fanefitra amin'ny covid-19 ihany no vahaolana ho io ireo mpitsabo saingy betsaka no tsy resy lahatra amin'izany intsony. Mbola tsy tapa-kevitra mihitsy aloha sady tsy mbola mieritreritra ny anao le qualité an'le izy izay aloha no tena tsy mahatapa-kevitra. Le vaksiny mbola tsy nanao fa mbola mieritreritra ny anao mbola tsy voafetra le fotoana. Mbola tsy nanao dia mbola mieritreritra mbola tsy fantatra hoe anao sa tsy anao. Tsy ivona fa tafiakatra 570 ny trangana covid-19 teo anelanelany 12 hatramin'ny 20 novambra teo manerana nosy ny 710 amin'ireo teto Analamanga avokoa raha 12 ny tranga tany amin'ny faritra nosy ary 7 avy tany Antsinanana sy Vakinankaratra 3 kosa ny trangana fahasarotana na forme grave. Tsy misy andro na ora voatokana intsony fa saika isan'andro dia tapaka ny jiro, tsy misy ny rano. Manerana nosy izany olana izany vao alina izao dia noho ny atezerana dia nidoran'ny olona ny fobeny Jirama tao maro lambo. Efa ny antoerana mijery ny zava-misy ireo tompon'andraikitra avy eo amin'ny Jirama raha ny fanazavana. Izy ireo izay miaiky fa misy ny tsy fahatomombanana toy ny eto amin'ny Tambazotra iraisana amin'ny Antananarivo ary nanome toko fa ife izany kanefa raha ny zava-misy dia mbola tapaka foana ihany ny jiro sy ny rano. Ravirazafimaina sy Tahiry Anatrary. Ity no toerana fahatelo amin'ny orinasa Jirama niaran'ny fahatezeran'ny mponina noho ny délestage lava reny tsy misy vahaolana. Alina aloha niaran'ny rehetra teto ny ivitoeran'ny Jirama Marilambo ny vahoaka. Ny andron'ny fanombohana ny mondial izay atao any Qatar izy ireo kinanjo tapaka ny herinaratra. Ny rehetra ny atezerana ka tonga amin'izao fandorana izao. Anairana ijeren'ny tompon'andraikitra ny tokony lahara-pahamehana ho azy ireo. Itsekilan'izay
matetika dia tsy tompona ndraikitra amin'ny tsy fahatomombanana lava reny ny jirama ka matetika no anazavany fa tsy misy fahatsony akamarony fa nivaratra ny ranodritra na ihany koa orambe mikija no manimba ireo fitaovana antony mahatonga ny fahatapahan-jiro vao tsy ela kory anefa no ny oeraoera ny fitondrana fa nahazo fitaovana raitra ny jirama saingy simba vetivety izany ary vao mainka ratsy no teo aloha aza ny fiatraikany any amin'ny mpanjifa miaiky ity orinasa-panjakana ity fa tsy mahomby ary tsy afaka ny androso vahaolana maharitra fa vonjy maika ihany saingy tsy tomombana araka ny tokony ho izy fialatsiny no betsaka ny faktiora nefa mitangana ihany isam-bolana ny jiro tapaka naneo ny alahelo ny tao anaty tambazotra tserasera moa ny ministry ny angovo ary nilaza fa lasa kolotsaina ilay manimba fananana iombonana kolotsaina izay novolen'ireo olona ao anatin'izao fitondrana izao ihany kolotsaina nininy napetraka tamin'ny fanonganam-panjakana taona 2024 ka tohizana mandraka androany iaraha mahita nefa fa dia mandrora mitsilany ihany ny fandorana fananana toy izao fa tsy vahaolana velively niompana tamin'ny dian'ny filomarika Ravalomanana tany Morondava ny famankafakan-kevitra nataony miara-manonja androany nateo aza ny sakantsakana maro nataony mpitondra dia tsy nasakana ny filomarika Ravalomanana niona tamin'ny vahoaka ny Morondava izany Asin'Andria Malala sy Mathieu Prince fombiazana tanteraka ny dian'ny filomarika Ravalomanana tany Morondava hoy ireo mpiantsehatra tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany hita sy tsapa izany tamin'ny fihetsik'ireo vahoaka izay nifampitakosina tamin'ny filomarika Ravalomanana ny fanamariana azo atao ihany koa tamin'ireny fitsidiam-paritra izay nataon'ny filoha Ravalomanana ireny dia tena miandrandra azy ny vahoaka malagasy tena miandry zany filoha Ravalomanana zany ny vahoaka ka eo indrindra zany no hitondrana ny fanentanana amin'izao fotoana izao aoka tsika mba samy hidina any amin'ireny faritra indrindra ambany vohatra reny anentana ny olona any amin'izay lafo ny fidirana ao anatina lisym-pifidianana izay ary ihany koa hitondra ny fanentanana ho an'ny vahoaka malagasy indrindra ny mpifidy zany fa misy ny fahavononana aseho an'ny filoha Ravalomanana amin'izao fotoana izao ny hoe hitantana ny firenena rapitso raha toa ka sitraky ny vahoaka malagasy zany ka mbola ho avy ny fotoana mety hanambarany amin'ny fomba ofisialy fefa hitantsika taratra zany amin'ny fahavononana amin'izay fandraisana andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena izay ka amiko manokana namana fanira dia tena hoe naomby amin'ny ankapobeny izay fitsidiana nataon'ny filoha Ravalomanana tany amin'ny faritry Morondava sy manodidina iny ary velombolo ny olona fa hoe ay ve mbola misy izay tsirim-panantenana izay amin'izao fotoana izao indrindra ny fahitany an'izany hoe filoha Ravalomanana tena mifandray akaiky amin'ny vahoaka izay ary mihaino an'ireo taraina samihafa izay avy amin'ny vahoaka mba hahafahana ihany koa mametraka ny mpakady amin'ny fanarenana nyity firenena ity ny ninino takoman'ny mpitondra tamin'ny alalan'ny fitsenana ny Copicole Andrajoel niaraka tamin'ireo artista maro eny fotoan-dehibe ny antoko-tima tany Morondava iny ary hita fa tena zatra-panitsakitsa-dalàna ireo mpitondra ireo nisy ihany koa zavatra nataon'ny fitondram-panjakana ka zay ny zazana anazy le Copicole président Rajoel izay natonga resabe satria dia tomobily mpanjakana no nentina nitsenana an'ireo olona ireo ary zavatra ametrahana fanontaniana dia ny hoe fa inona moa ny asan'io Copicole io mpiasa-mpanjakana ve izy io sa tompona andraiky mpanjakana no anokanana tomobily mpanjakana mihitsy no mitsenana azy so manao carnaval lerany tanàna ka anjarany rehetrarehetra anjaran'ny fanjakana koa mandinika satria na ny prime ministre raha teo aloha dia nitaky mihitsy hoe ataovy plaque rouge daholo tomobily mpanjakana na manafaniry mba halalana hoe ampiasain'ny olona makaiza le tomobily mpanjakana ve amin'ny asa-mpanjakana ve sa amina zavatra afaka indrindra rehefa faran'herinandro ivelan'ny asa ivelan'ny asa todika manokana amin'ny andriamatoa prime ministre mihitsy ny any hoe aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra ao amin'ireny tomobily mpanjakana ampiasain'ny olotsotra reny ary tena tsy miafina fa tena miratiraty ka ny fandarana miara-manonja moa dia arahinao isan'andro eto amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitry ny MBS ary ny radio Mada sy ny tambajotra tserasera isaky ny amin'ny 7 sy sasany ny alatsinainy hatramin'ny zoma
fa isokatra amin'ny fomba ofisialy rampitso ny tampiotazana lotsiany amin'ny faritra Atsinanana raha nitapaka nandritra ny fivoriana ny aran'ireo tompon'andraikitra any amin'ny faritra Atsinanana sy ireo vondrona mpanondrana lotsia valonjato ireo mpandrarana azo fahazon-dalana hanondrana izany ho an'ity taona ity raha nifantatra isika izay isan'ny mamatsy ny ao Eropa sy ireo firenendehibe amin'ny vokatra lotsia fa tsara siatra ny famokarana horonan-tsary fohy na ny film court na dia tsy mbola ampy aza ny traikefa takiny ao amin'ny siatra iraisam-pirenena mila ezaka ihany koa ny fampianarana ny tanora andalina bebe kokoa ity siatry ny famoronana horonan-tsary ity fanadiadiny Ravirazafi Mahenina eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiriny aina marobe ny tanora liana fanatotosana horonan-tsary eto Madagasikara sakana nefa tsy fahampianety manana fa eo ihany koa ny tsy fisian'ireo toerana ahafahana tonga matianina toy ny any ivelany manaitra ny tompon'andraikitra ny mpikarakara hetsika manerana any Afrika makasika ny fanatotosana horonan-tsary fohy azo atao fidiram-bola ary anampy ireo tanora mirendreny ny fandalinana izany amin'ny alalana fisiana sekoly manokana tonga le fotoana anaovany tokony anaovantsika sérieusement an'ity cinéma ty satria mahavelona ity izay ny hitako tena fototry le izy amena asa mahavelona anazy le tanora dia lasa tsy mivilivily amin'ny zavatra hafa dia ny cinéma zany anisan'ny zavatra mahavelona raha atao kanefany tsy vitana association rery le izy misy entité sasany koa zany tokony mandray ny andraikitra tandrify azy andehanantsika malakilaky kokoa amin'izay famoronana asa ho an'ny tanora zay anaovana an'le cinéma mba hiakatrakatra kokoa dia raha ohatra zany le esprit hitondranao ny court métrage zany ny anaovanao ny long métrage dia mitovy foana le niveau ny hitako tena mbola olana dia le hoenti manana an'le izy satria ny mamokatra film 30 minutes sy 60 minutes tsy mitovy raha ny fomba fijerinay aloha misy olona sasany mantsy anatin'ny herinandro izy mavita inge raha hoe apetraka eto ny caméra dia avelako mitorona adiny indray dia long métrage fa le zavatra tantarainao ao anatin'iny zany mety tsy dia tena hoe structuré ve tsy dia tena misy kipitsopitsony zany le izy misy zavatra misy base tokony mba ianarana ihany ao na resaka cadrage tsotra fotsiny ary fa maninona ataoko gros plan fa tsy ataoko plan large rehefa olona mitomany dia mba ataoko rehefa émotion tianao tantaraina dia akakezina kokoa le misy kipitsopitsony ihany ao zany fa tsy hoe rehefa tsy menjera le caméra tazomiko dia réalisateur zay tonga amin'izay le fotoana ananganana sekoly eto sekoly tena sekoly fa tsy sekoly bizina indray zany hoe misy cinéma fa be da be ny tanora liana amin'le izy hoe mba tena misy formation initiale intéressant zany ao anatiny ao isan'ny taona no misy fifaninana ny horonan-tsary fohy manerana ny Afrika anomboka anzoma izao izany araritra 10 andro 720 ny horonan-tsary voaray manerana ny Afrika ka 9 ihany no voafantina ka hifaninana ny valo amin'ireo horonan-tsary voafantina ireo no notontosaina tanora malagasy fiction horonan-tsary fanadihadiana ary ny horonan-tsary eto an-toerana ireo hifaninana ireo eo amin'ny maresaka avy any ivelany ny ororo ny mponina tao Indonezia androany no ny ororo-tany tranga tany antoerana nijanona avokoa ny sehatrasa rehetra vokatry izany ampolony maro ireo namony ainy raha nitatitra vonjy maika navoaka ireo tompon'andraiky mpanjakana tany antoerana afitra solondraibe sy Mathieu Prince tao amin'ireny vohatra Indonezia tao Jakarta no nitranga ny ororo-tany androany alatsinainy nijanona avokoa ny asa sy ny andavanandro ny mponina rehetra no nitahotra nisy mihitsy ny famoahana ireo mpiasa sy mipetraka tamina trano maromaro tao an-toerana isorohana amin'ny mety ho lozaterany tany amin'ny 100 kilometatra atsimon'ny Jakarta tanàna antsoina hoe Java no nisy ny fohibeny ary teo amin'ny 5.7 richter ity ororo-tany ity raha ny voarakitra ireo mpahay momba ny ororo-tany any an-toerana ny taona 2012 nisy trangana ororo-tany farany tao an-toerana ary nahafatesana olona narivony ny taona 4 kosa ny tena nisy ororo-tany mahery vaika izay nahatratra ny maridrefy 7.2 richter nahafatesana olona manetsiny fa nenina izao ity ororo-tany nitranga androany tany Indonezia ity olona 10 ny maty vokatra izany ary maro ireo naratra mafy tsy mbola misy hatreto ny antotanisa ofisialy mikasika ireo olona maty sy naratra ary fitaovana sy ny fotodrafitrasa simba nandritra izany fa ny fantatra dia tapaka ny jiro amin'ny hopitaly Sayang de Sunjur ka tsy afaka mandray ireo marary mina fandidiana sy fitsaboana maika ny ao an-toerana
fandarana ahoana mariny Global News no rainao aorian'izao fampahalalam-baovao izao isaky ny alatsinainy tahaka izao kosa no anarainao ny fandarana dinika izay anasananao anaraka izany ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Book of Love no atolotry ny fahitalavitry ny NBS-anao anio alina ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny rampitso indray tombo kilasy tombo vavy veloma tompoko